Maître Hanitra Razafimanantsoa tratrany Loza Mpifamoivoizana fa tsy misy atahorana ny ainy taorian'izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity arakin'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny loza izay niseho tamin'ny Maître Hanitra no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Madagascar Airlines efa niverina ny sidina miainga mihazo ny toamasina araky nefa nampahafantariny ny anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana toetry ny andro dia nanamafy ihany koa ny anivon'ny kompania Madagascar Airlines fa efa miverina ho an'ny mpanjifa ny sidina miainga sy mihazo ny toamasina efa miasa ny seran'ny mpiaramanidina Ambalamanasy ao an-toeranao taorian'ny fanarenana ny Araho ny mpiara-miombonantoka rehetra manoloana ny fahavoazana vokatry ny rivo-doza GASY belo sur mer indray sokatra radiata miisa 700 tratra niaraka tamin'olona roa izay nitondra azy. Tratra moa ireto sokatra ireto tamin'ny andro ny 12 febroary 2024 taorian'ny fampitambavao azo sy ny velam-pandrika nataony draid menabe sy ny polisy pirenena any an-toeranany. Voasambotra ihany koa ireo olona izay misa roa izay nitondra an'ireo sokatra ireo raha toa ka tafaporitsaka ny telo ary efa karohina kosa ny ambin'izay ary efa karohina ireo izay tafaporitsaka ireo amin'izao fotoana izao. Tombanana ho avy amin'ny faritra Tsimonnosy ireto sokatra ireto ary nentina tamin'ny laka na haingam-pandeha tao belo sur mer izay lalana hamoahana azy ireo. Efa nentina any Morondava ireo sokatra ireo ka natolotry ny TSA izay handray an-tanana ny fanaraha-maso ny fikarakarana ary ny famerenana azy ireo amin'ny toeram-ponenany rehefa feno ny fepetra ahafahana manao izany. Marina fa maty ny 12 tamin'ireo sokatra ireo. Efa miatrika fanatiadiana kosa ireo tomponantoka voasambotra mialohany hanolorana azy ireo ny fitsarana ao anatin'izao raharaha fanondranana sokatra izao hatrany. Tsara ho marina hatrany fa tena voararany lalàna izany fanondranana sokatra izany satria biby arovana izy ireny ka tsy misy afaka manondrana izany ny rehetra ao anatin'izay resaka trafikana sokatra izay. Ankadin'ondry sakay indray efa voasambotra ilay raim-pianakaviana izay nanao herisetra tamin'ny vady aman-janany. Nampahafantatry ny anivon'ny gendarmerie pirenena fa efa voasambotra ao amin'ny toby gendarmerie ankadin'ondry ilay raim-pianakaviana nanao herisetra tamin'ny vady aman-janany izay niparitaka teny amin'ny tambazotran-tserasera. Voalaza tao amin'ny fitarainana sy ny fampahafantarana fa sady mamitoaka ny lehilahy no mamindrongony ka manampatra herisetra amin'ny vady aman-janany ary tena efa fanaony izany herisetra izany. Tsy naharitra intsony ny manodidina fa nampandreny mpitandro filaminana ka izao voasambotra izao ny lehilahy izay nanao herisetra amin'ny vady aman-janany izany. Tsara ho marina hatrany fa voararany lalàna izany fanaovana herisetra izany ninona no antony hanaovana an'izany herisetra izany fa raha toa ka misy ny zavatra izay tsy fanarahana dia mifanazava ihany sy no azo atao ao anatiny izany rehetra izany. Behenjy indray tonga tany an-toerana tany nofo mangatsika an'ireo 13 izay namoy ainy tao anatin'ny kontenera tany Toamasina tany vokatry ny rivo-doza GASY izay niseho sy nandravarava tany Toamasina tany. No tsy anay natao behenjy izy ireo ary dia avy hatrany sy namonjy ny tany ny aviny avy ireo razana ireo. Teo an-toerana nanefan'ireo manampahefana ny adidy sy ny fanampiana rehetra mahakasika an'izany rehetra izany ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao izay vokatry ny rivo-doza GASY tany Toamasina tany izay hita fa tena nandravarava fatratra izany rivo-doza izany. Tetezany iavoloha indray any anatin'ny rano no manorana ny trano. Misy olona manangana trano hazo any anatin'ny rano eny amin'ny tetezany iavoloha eny an-toerana eny. Nahazo lalana ve ireo hanorana ireo hoy ny eny manodidina. Manaitra ny eo anivon'ny komina Bongatsara fokotany Ambohibao araka izany nimponina mba hijery ankaiky ity tranga ity fa sao dia tsy manara-dalàna ho izy ireo izany rehetra izany. Vedety rendrika indray teny Fasy Beramanja olona iray no namoiny ainy raha toa ka avitra ny 5 tamin'ireo izay niseho teny amin'ny renirano ny Fasy Beramanja tany Ambilobe tany tamin'ny andro ny alarobia 12 febroary 2024 tokony tamin'ny 12 antoandro tany hoany. Mbola nokarohina moa ny razana hatramin'ny marainan'izay raha ny voalazany loharano vaovao tany an-toerana trany
maty motera tampoka teo voandrano io vedety io ka izay no nahatonga izao loza izao araky ny voalazany vaovao avy any Beramanja ifasy any Ambilobe any tao anatiny izany rehetra izany ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao engane ho hita izay fahavoazana izay ka voalevina soamantsara any amin'ny fahasandrazan'izy ireo. Andao amizay ho resantsika ity loza izay nahazo any maître Hanitra ity araky ny voalaza tao an-tapazoratsirasira Facebook sy ny voalazan'ireo loharanom-baovao hatrany. Raha ny fantatra mantsy dia tratrany loza Mpifamoivoizana ny ministry mpanjakana misahana ny fanavozana maître Hanitra Razafimanantsoa tamin'ity herinandro ity hatrany. Teny amin'ny lalam-pirenena fa 420 raha nihazo any Ambatondrazaka iny mo no niseho ity loza ity. Nitarika ny délégation avy amin'ny gouvernement hijery ny fahavoazana noho ny rivodoza tany Moramanga sy Ambatondrazaka izy io no izao tradoza izao rehefa nialalalana ny fiara izay nitondra azy. Nitsaboina tao Moramanga izy sy ireo olona telo izay niaraka taminy avy eo no entina any amin'ny Agera ka fantatra taorian'izay fa tsy misy atahorana ny ain'izy ireo na dia teo aza izay loza Mpifamoivoizana izay nahazo azy ireo zay ka dia mirary fahasalamana feno ho azy ireo ary mirary azy ireo havita be amin'ny didy aman'andraikitra izay sahanin'izy ireo zay. Io moa zany loza io rehefa ho avy zay tsy misy mahafantatra an'izay hiaviany zay satria matetika tampoka foana izay loza izay rehefa hitranga ka leo melamela otrany ry mpamilya ao anatin'izany rehetra izany fa fotoana amin'ny fahavaratra izao malama ny lalana ka mety hiteraka loza ho anao sy ho an'ny hafa raha toa ka tsy mailo sy tsy mitandrina izay ianao ao anatin'izany rehetra izany. Ry mpamily dia mitandrema foana ao anatiny izany rehetra izany satria ny tsy fitandremana kely dia mety hitera-doza ho anao sy ho an'ny hafa arakin'izay voalazako izay hatrany. Ary mirary fahasalamana feno ho an'ny maître Hanitra amin'izao loza Mpifamoivoizana izay nahazo azy tany lalan'ny Moramanga iny zay satria mbola maro ny didy izay mavesatra miandry azy eto amin'ny tany sy ny firenena satria olona ambony izy ary misahana andraikitra ambony amin'izao ankehitriny izao ka izay no irarentsika azy ho salama vatana soamantsara foana ao anatin'izay fanaovana asa fanompona firenena izay satria ny fitiavan-tanindrazana no zava-dehibe. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.